Ambany masitsika ho teny fiantsona ny salamo fa 7:10 anjininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Salamo fa 7:10 ny anjininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Hitsangana isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao mamoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsipo aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no ho tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Hivavaka isika. Indrezany fifaliana sy fahasambaranay Andriamanitro no ny fahatserovanay fa eo aminay mandrakariva ianao, ary ny tananao dia mitarika manohana manome izay ilainay. Endre ny fifaliana sy ny fahasambaranay ry Jesosy Kristy Tompo, fa mbola afaka manatona an'Andriamanitra izahay no ianao hanym-panalalana anay amin'Andriamanitra ray. Koa dia miondrika, mandohalika eo am-potry ny azo fijalianao izahay, mananty tanana ka mangataka famelan-keloka. Tompo, irao ny fanahy masina, hampahatsiaro anay ny famindram-ponao vaovao isa-maraina, hampahatoky anay fa voavela heriko izahay raha vao niditra teto amin'izao tranonao izao, nampandrosoanao ampitiavana. Fa irina indrindra koa ny fanahinao masina, hitarika anay indray mandritra ity fanompom-pivavahana ity ao amin'ny fiaraha-mandinika soratra masina, mba hahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Ireo mpiara-manompo mbola mihazakazaka hatratra izao fotoana izao anie ho tantaninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Romanina 1:15 hatramin'ny 2:10. Ahitsitsika ny eo amin'ny taratasy fa tsy voahova. Romanina 1:15 hatramin'ny 2:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho no ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako ho amin'izao ho tonga ny aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ny ahitanareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy anareo mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hamporisihana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Amen. Ray masinao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Eny ray eo indreto izahay mba avaozy indray hiorina tsara amin'ny finoana ary ahery tsara ao aminao. Dia ny teninao anie hanavao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Romanina 1:15 hatramin'ny 2:10. Ndao aritsika ao amin'ny bokin'ny Romanina 9:10. Mifarana amin'ny amen. Izany tokoa. Mahafinaritra ilay fanomananareo. Faratsy toetran'ny jentilisa ve? Misy milaza an'izay mba tsy ny jentilisa rery ndao ary rehefa avy eo amin'ny fizarana dia hitantsika hoe
hoe iza tokoa ao anaty koa moa fanambarany Paoly. Jiosy sy jentilisa ny ovafono namankilay tao Roma. Tsy apôstôly zany a. So dia hoe pastera ihany ny amankilay arianany. Vaovao mafaly notoriany Paoly ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra hamonjena izay rehetra mino izany eo ambany kely eo 1:16. Famonjena ho an'izay mino. Ankoatran'izay eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fantatsika momba ny bokin'ny Romanina. Fototra ny aingan'ny fantsipivavahana. Tena tsy tokony ho adonitsika izany. Amin'ny lahady ho avy izao ny aladin'ny réformation fa tsy aladin'ny fifoazana fotsiny. Mifamatotra amin'ny asan'ny apôstôly. Ny ankamaroan'ny epistily dia mifamatotra amin'ny asan'ny apôstôly. Efa nataontsika hoe ny boky ny tantara dia maninona? Mifamatotra amin'ny mpaminany. Ny boky ny epistily mifamatotra amin'ny asan'ny apôstôly. Dia ary tena be dia be andinin-tsoratra masina ao mihazona ny finoantsika. Hitanisa vetivety indray ianareo. Eo eo mihitsy. Nda ho Andriamanitra no momba antsika iza no atohitra antsika. Zany Romanina 9 zany dia lanin'ny protestanta tsy enjery zany. 8:28. Mbola misy koa mitoko 9 ao. Mamaraparana ny tena lanitsika tsy injery mihitsy rehefa tratra ny zavatra mafy tsika. Iza no manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Miala kely eo amin'ny toko 9 ary sika. 11:29. Ahoana ilay izy? Fa ny fiantson'Andriamanitra to misy hanenenany. Dia inona koa amin'ny 11 ihany? Izy no omemboninahitra. Tena ravaka itsika manomboka any amin'ny toko 1 hatrany amin'ny toko 9 ny bokin'ny Romanina manan-karena fa tsy izay perikopa tamin'ny lahady mbola tazantsika eo amin'ny fafana eo. Ny Romanina 1:8-12 eto amin'ny mofinaina, fa ny Romanina 12:1-2 mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao perikopa amin'ny alahady zany miombona antsika tamin'ny akatoka volana septambra. Eny ary fa andesika hitady fanampiny amin'izay efa fantatsika ny fampizarana teo. Ny fanampiny dia voalaza hoe Paoly moa no nanoratra. Voalaza namantsika teo hoe tsy izy no namankilay tany Roma akory fa everina ho jentilisa na jiosy ny ovafoa no nitory ny filazantsara voalohany tany Roma. Ity Roma ity dia ilay misy ny renivohitry ny katolika amin'izao. Zany hoe tsy tokony ho amaivantsika mihitsy zany ny tantara fa mbola tena io izy io adalan'izay tsy ino fotsiny fa raha resaka hoe tantara
dia io izy io vavolombelona hoe mbola ao Roma no renivohitry ny finoana katolika, ny epistiliny romanina no sompotry ny fanitsym-pivavahana protestanta. Anao ve zany fifamatorana tantara hafahafa zany? Renivohitry ny finoana katolika izy, fa ny epistily ny soratana ho an'ny Roma, ho an'ny kristianina tao Roma, no sompotry ny finoana protestanta na ny fanitsym-pivavahana. Zavatra ngeza be zany a. Tokony ho tamin'ny taona manodidina ny 750 hatramin'ny 80 taona ny Kristy no nanoratana azy. Heverina araka ny fandiniana fa tao Korinto Paoly no nanoratra ny epistily. Toy ny vanim-potoana rehetra nanoratana ny epistily vanim-potoana ny fiangonana voalohany, dia vanim-potoana nampahory mafy ny kristianina ny vanim-potoana nanoratana. Izany no mahatonga ny Paoly hoe fiangonana tao Roma relaza amin'ny finoana nefa mbola andeha ampaherezina. Tao koa ny renivohitry ny mpanjanatany izay nampitondra faisana ny kristianina, tsy teny afa-tsy ry Neuron tamin'ny vanim-potoana nanoratan'ny Paoly, le nampitondra faisana le fahafantatsika hoe nisy kristianina nendahakoditra, nisy kristianina nidorana velona hanaovan'ny fanjakana fety atao ohatry ny afindasy, fanaovana afindasy, dia tsy maintsy tery ampanahy Paoly mba hampahery ireo olona efa nalaza amin'ny finoana. Tany Korinto ny heverina ao nanoratana azy. Raha miteny hoe heverina ry havana eo amin'ny fandiniana dia tsy tena hoe azo antoka zany na marim-potitra, fa ny heverina fotsiny hoe izy tao Korinto no mipetrapetraka ela tao dia nanoratra nyity taratasy ity. Hitantsika eo amin'izao anjara mofinainantsika izao 5:20 ary any amin'ny toko 5:10, 7:20 sy 8:20, fa Paoly apôstôly eo am-panoratana dia milaza ny faniriany fatratra mba ho tonga any Roma. Antom-bavaka Paoly mihitsy zany hoe ho tonga any Roma raha sitrapon'Andriamanitra hoy izy. Dia efa fantatsika fa namarana ny fiainany tamin'ny fahafatesana martiora tao Roma Paoly apôstôly, tokony ho tamin'ny taona 780 taonan'i Kristy. 780 taonan'i Kristy teo izy no maty martiora. Tsetsatsetsatra rehefa mandinika ny fiainan'ny Paoly isika dia mahita ara-tantara fa tokotokony no tany amin'ny taona 730 no namanginy ny tompo azy tamin'ny lalan'ny Damaskosy. Izany hoe naharitra 130 taona teo amin'ny hazakazaka masina izy zany. 130 taona zany ny ilazany hoe nahatanteraka ny fihazakazahako ao. Nanomboka izy tamin'ny fiovam-po tao Damaskosy, dia nandray ny antson'ny tompo dia nihazakazaka tamin'ireo 10 misionera anarivony kilometatra ary tonga tamin'ny fahafatesana martiora tany Roma. Ny farana araka ny faniriany hitory-teny tamin'ny manam-pahefana ara-panjakana tany Roma. Tena nitanterahan'ny tompo izany faniriana sy fikasana tsara tao anatin'ny Paoly apôstôly zany. Dia hitantsika hoe firy taona zao no nandraisanao ny tompo dia manahoana ianao ahoana ny fiomananao amarana hatramin'ny farany, mba hiteny tahaka ny Paoly hoe niady tsara natanteraka ny fihazakazahako, fa 130 taona izy teo foana. Ianao mety hoe za zao vao androany hanomboka mihitsy, tsy mbola tara, tsy mbola tara. Ndao ary mandroso ihany sika ny epistily ny Efesianina, ny epistily ny nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia mivoya fotsiely ny hitantsika ny foto-kevitra hoe ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavana finoana fa tsy ezaka ataontsika olombelona. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra araisitsika amin'ny finoana ny famonjena fa tsy vokatry ny ezaka ataontsika olombelona.
efa nytany satsika teo andinya raha mbola ampina dia be fa misy teny faneva efatra tamin'ireo synode lehibe ny fandimby hatramin'ny synode lehibe faraka am'roapolo farany ny efatra tamin'ireo dia nalaina tao amin'ny bokyny Romanina. Ny synode lehibe faharoa mamaky ianareo dia anilanilany kitana le laharan'ny synode Romanina toko 9 andininy 9 am'roapolo synode lehibe faharoa. Ny synode lehibe fahadimy dia ny Romanina toko 10 andininy 9 ny synode lehibe anankiroa mifanarakaraka dia ny ray 7 ny marina amin'ny finoana no velona ary ny anankiray ny toko 9 andininy 420 iny zay voaingana kely mihitsy zay ny iainantsika synode lehibe tany Manakara. Tonga ane dia mamadika baiboly fetsifetsy inona moa le izy inona ny fanantenana no amonjena ny mino. Ireo dia teny fanevana namarika manokana ny tantarantsika FJKM synode lehibe moa dia le kiondalana lalovantsika mety hanovana ny fampitondrana anohizana anovana viana dia tahaka izany dia izay hoe tokony ho tsaroany ireny. Nakanakefatra tao amin'ny bokyny Romanina sika teo amin'ny tantarany FJKM raha nanao ny synode lehibe. Drafitry ny boky mizara roa mazava ny drafitry ny boky efa nambara tamintsika ombeny ny 1 hatramin'ny 12 dia fampianarana fotom-pinoana, ny 12 hatramin'ny 19 dia fampiarana n'izany fampianarana izany na eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay na eo amin'ny fiarahan'ny monina amin'ny izy samy kristianina na ny fijoroany vavolombelona miaraka amin'ny hafa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ny toko 12 hatramin'ny toko 19 dia ny tetitetehana kely ny toko voalohany hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Toko voalohany ambara ny fizarana voalohany ambara ny toko voalohany hatramin'ny toko 7 fa tsy misy afaka sika rehetra na jiosy na jentilisa fa samy mpanota avokoa. Lazainy namatsika teny ampiandohana teny dia mitodika manokana tokoa amin'ny jentilisa izay hoe nanao ny fanaon'ny sodomita fa rehefa bangona ny toko voalohany hatramin'ny toko 7 dia milaza fa tsisy afaka ilaza ny tena no marina raha mbola olombelona koa. Ao amin'io isika no afaka mizara amin'ny olona manodidina antsika hoe na ny zazakely voateraka aza dia tsy tenenina hoe tsy manan-tsiny fa eo anatrehan'Andriamanitra dia mpanota mila famonjena izy ireny. Mpanota mila famonjena ny olombelona rehetra. Ny fizarana faharoa dia ao amin'ny toko 4 hatramin'ny toko 5 izay manoritroritra fa isika rehetra mpanota io dia omen'Andriamanitra toro lalana azo famonjena amin'ny alalan'ny finoana. Ny finoana no lalana azahoantsika famonjena. Ny finoanan'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo dia ambara ao amin'io fizarana io ny tompontsoa azon'ny mpino amin'ny famonjena nataon'i Kristy. Manana fiainam-baovao ny mpino voavonjy. Amin'ny toko 7 hatramin'ny toko 11 dia miresaka manokana momba ny jiosy sy ny fihazonan'Andriamanitra ny teny fikasana ho an'ny jiosy. Io toko 7 hatramin'ny toko 11 io fa ilazany koa hoe tsy ny jiosy ihany fa ny jentilisa koa dia itodian'Andriamanitra amin'izany famonjena ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izany. Momba ny jiosy ilay tsy nanaiky mbola azon'Andriamanitra ny teny fampanantenany momba azy ireo fa hitarin'Andriamanitra koa ny amin'ny jentilisa ny famonjena. Dia hitantsika araka ny voalaza teo ny fizarana farany
toko faharoambe folo hatramin'ny toko fahinambin'ny folo dia taridalana fampiarana ny fampianaram-pinoana izay nataon'ny Paoly apôstôly. Arak'izany ity texte ity dia ao anatin'ny fizarana milaza ny mahampanota ny zanak'olombelona rehetra. Nefa indrindra koa raha mijery ny fizarazarana samihafa isika dia tafiditra ao amin'ny teny fiarabana sy fanolorana izao texte izao. Anambaran'ny Paoly ny antonanto ny anoratany ny taratasy. Ao amin'ny andininy fahavalo dia manao hoe voalohany. Ery amin'ny andininy fahatelo amby folo dia manipika zavatra hafa indray tsy tiako tsy ho fantatrareo. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo fa tsy menatra ny filazantsara ao. Ilazany ny antonantony anoratany ny epistily. Misy voambolana anankiroa izay noraisina azavaina amintsika indray na mba hafantarantsika an'izay natao hoe teny fototra. Hoy ny filazan'ny Paoly: misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy aho. Ny teny hoe misaotra dia avy dika ny teny grika hoe eukaristeo raha no matoan-teny. Midera ny tena dikany, izany hoe misaotra ampifaliana, misaotra ampifaliana. Misy hoe misaotra fotsiny satria fomba ny misaotra, fa ito zany tena misaotra amin'ny fo feno fifaliana ary fisaorana mitodika amin'Andriamanitra. Io voambolana io no iantsonako eo anivon'ny fiangonana ny fanasan'ny tompo, lazaina hoe eukaristia. Ao amin'ny fanasan'ny tompo zany sika dia maninona? Misaotra ampifaliana an'Andriamanitra. Noho ninona? Noho ny famonjena vitany tao amin'ny Kristy. Noho ny famonjena no raisitsika. Olona falifaly zany fa tsy manjonitra ny mandray fanasan'ny tompo. Trany tsy azo atao moa le tsinitsinina izay fanakaiky eo. Tena tokony izany mihitsy. Olona falifaly no mandray fanasan'ny tompo hoe iny ianao fa mandray an'le vera dia raiso hany. Iny moa zany ny tsinitsinina antsika fiangonana hoe raiso hany dia mba falifaly daholo fa tena hoe ampifaliana. Eukaristia dia fisaorana ampifaliana, fiderana ilazana azy koa. Tena tsara Andriamanitra, tena mahafinaritra ianao Andriamanitra. Ary izany no fisaorana entin'ny Paoly eto no ny fahafantarany fa malaza tamin'ny finoana ny fiangonana tao Roma. Ny tena misaotra an'Andriamanitra fa manam-pinoana be ny fiangonana tao Roma. Misaotra an'Andriamanitra fa manam-pinoana be ny fiangonana ny kristianina eto isotry fitiavana. Tena hoe midera, mateidera, misaotra an'Andriamanitra mpifaliana mihitsy. Zay ny tiany ambara. Voambolana faharoa dia ny hoe fahasoavam-panahy. Izay raha jerena ny teny fototra dia ilay hoe karisma na fanomezam-pahasoavana. Paoly apôstôly zany eo amin'ny andininy faha-raika amby folo dia te hilaza amin'ny fiangonana tao Roma hoe izaho te hampiofana anareo, hampiasa ny fanomezam-pahasoavana ty anatiko ho fampahirezana anareo. Izara anomezako fahasoavam-panahy ho anareo. Tena hoe hanome ho an'ny fiangonana ny Roma i Paoly apôstôly. Karisma, fanomezam-pahasoavana. Ireto no foto-kevitra manandanja atao anatin'ny mofinainantsika. Eo amin'ny andininy be dia be izy eo fa ireto dimy-reto no mba entiny eto amintsika. Eo amin'ny andininy fahavalo dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: voalohany misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra. Ny hanondroa ny Paoly apôstôly fa Kristy no mpanalalana. Kristy no mpanalalana. Timoty voalohany toko fahadimy, toko faharoa andininy fahadimy, ery amin'ny fampiarana misy an'izy io. Kristy no mpanalalana. Raha toa zany sika ianareo ny fanatany amin'ny sefalana ohatr' izany, raha toka hanao sermon fa tsy homélie dia raisitsika ny andininy fahavalo dia ny afatra
ataontsika dia hoe Kristy mpanalalana, mpanalalana amin'ny vavaka, mpanalalana amin'ny asa izay ataonao. Andininy fahasivy, tena ny ainan'ny Paoly ny filazantsara. Izao no ambarana eo amin'ny andininy fahasivy. Andriamanitra izay tompony ny fanahako amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ka mandraka hariva raha mivavaka aho dia mangataka. Tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho ary mandraka hariva dia tena fiainany ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Tena fiainany ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ny andininy fahavalo, verina kely eo amin'ny andininy fahavalo sika. Ny finoana matanjaka dia mahatonga fiderana an'Andriamanitra amin'ny hafa ary mahatonga anao a fianarana ho an'ny hafa. Rehefa natanjaka ny finoan'ny tao Roma, ambaran'ny Paoly apôstôly fa misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tanjaka ny finoan'ny tao Roma dia taratry ny izao tontolo izao. Tena hoe fitaratra, fakatahaka ny Romanina, Kristianina tao Roma raha finoana. Manam-pinoana zany raha fiangonana. Ny finoanao matanjaka zany dia mampahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny hafa. No ny tanjaka ny finoanao dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny hafa. No ny tanjaka ny finoanao dia afaka mianatra anao, mijery anao ny hafa. Ny foto-kevitra fahaefatra, fiainan'ny fiangonana ny fifampaherezana. Ny manaitra eo ry havana raha izaho manokana dia hoe olona matanjaka amin'ny finoana mbola hampaherezana. Tena fiainantsika mihitsy ny fifampaherezana. Izaho mampahery anao, ianao mampahery ahy. Tsy efa olona matanjaka amin'ny finoana eny tsy mila paherezana izany intsony. Tena mbola mila ny fampaherezantsika ny olona na dia heverina hoe matanjaka amin'ny finoana azy, mba hahery kokoa, mba hitombo amin'ny faherezana. Ny fifankatsiavan'ny mpino dia tena fiainana koa. Ilay fiombonan'ny olona masina. Any Korinto Paoly avy mivezivezy nanomboka tany Jerosalema sy ny sisa, fa tena maneho fiombonana amin'ny kristianina tany Roma izy. Tena fiainan'ny fiangonana zany fiombonana sy firaisan-kina zany. Mbola tsy hitan'ny mason'ny Paoly izay kristianina tany Roma nefa dia anehoany an'izany atao hoe fiombonana. Ary io dia tompo-pahasoavana ho antsika mpino. Ianao raha mialeto ka mivantana any amin'ny fiangonana mbola tsy nandehanany tongotra ao akory, afaliana re zany. Na ireo izay nivahiny tany amin'ny toeran-kafa, na teto Antananarivo, tany amin'ny faritany, tany ampitan-dranomasina dia mahatsapa mihitsy hoe rehefa misy olona tonga, indrindra any amin'ny faritany, lelaka ny faladianao sisa tsy ataony, fa tena faly mihitsy hoe miofo fa misy olona tonga mamanga ny fiangonana. Zany ny mahasarobidiny atao hoe taratasy fivahinianana. Ka na dia indray alahady azy ianao ho atsy na ho aroa, andray fanasan'ny tompo raha ny fandaminan'ny FJKM dia hoe mitondra taratasy fivahinianana fa tsy tonga dia eo fotsiny. Zazy Jesosy miresaka eo. Anankitelo ny taratasy angatahan'ny mpandray fanasan'ny tompo rehefa tsy eo amin'ny fitandremana isoratena anarana ho isan'ny mpandray izy ka handray fanasan'ny tompo. Fivahinianana, ohatra raha notrina namana ho raisina mpandray ianao dia mitondra taratasy fivahinianana. Be dia be mihitsy ny taratasy fivahinianana tokony ho tonga raha misy fotoana andraisana mpandray fanasan'ny tompo na hoe anaovana batisaka misy fandraisana. Fivahinianana maharitra ho an'ny olona izay mety voatendry hamitahiraka 2 volana, 2 volana, 3 volana any amin'ny faritany, dia mitondra an'izay taratasy izay izy mba ho fandraisana, ampitiavana any amin'izay fiangonana hivantana fa tsy ao fotsiny dia zazy Jesosy ihany io.
fa fiangonana io dia tenany Kristy ety an-tany dia tsy jaikojaiky fotsiny ohatra miparasy l'Afrika hoe sy izavy dia izy tsisy dikan'izany fa fifaliana mihitsy izay le hoe fiombona ny olona masina. Ny fahatelo a dia ny fifindrana. Ianao a iny moa zany efa tena mahavantana antsika, ianao hifindra fiangonana no ny antony hoe miala eto ianao ka voatendry hiasa mahatra na no ny fanambadiana dia lasa nitokana trano any ohatra hoe anakady fotsy na tsy avy anakady fotsy ara le vadinao fa eo ny fiangonana akaiky dia mifindra na koa hoe manaraka n'ilay vadinao ianao any Ambonambo ohatra dia anyzany no mivavaka. Dia izay ilay taratasy fifindrana. Tiana hiaviana dia hoe tena voazona foana ny fiombonana fa tsy miankina amin'ny elanela-tany io na ny tafim-piangonana io fa isika dia fiangonana tokana ihany eo anatrehan'ny Tompo raha mijery avy ambony i Jesosy Kristy. Tena voamarika izany firaisan-kina sy fiombonan'izany izany fifankatiavan'izany ny fiainan'ny fiangonana kristiana. Mba tsy hijery ny taratasy ro sika fa andeha hoe hanandrana hanao fampiarana an'ireo foto-kevitra ireo. Ahoana ny ampiarantsika eo amin'ny fiainantsika n'izany hoe Jesosy Kristy no mpanalalana amin'Andriamanitra. Ie, aza manao vavaky ny mpanompo sampy. Vavaky ny mpanompo sampy manonona Jesosy zany izy. Sanareo efa nahita olona tery atendrombohitra anankiray tery dia ry Andriamanitra Andriananahary, ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsy manonona an'izany ny mpanompo sampy mba ho maty. Anareo ohatra ny gagabe izay ary mbola tsy nahita an'izany kory pasterako ka mila manadiady tantara fa aza variana fotsiny hoe mamanga ny rovana Ambohimanga dia inona fa ahoana moa zany ny fomba fivavaka eto amin'ity zavatra ity mianatra fa ny alalako an'izany nampianatra katekomena dia nanontany ahoana moa ny ataon'ireny mpanompo sampy ireny rehefa mivavaka dia io ilay katekomena anankiray ry Andriamanitra Andriananahary avy manatrika avy manoloana dia menika raha mianatra etra dikan'izany efa tany izy ny ala azonareo fa tsy hoe ty olo ty dia mpanompo sampy fa tena fijoroana vavolombelo zany efa tany izy ny ala dia zay zany ilay fomba fa atsika atao koa manadiady fa tena miavaka ny kristianina amin'ny fijoroana ao anatin'ny vavaka izay rehetra ataony ninona ataonareo dia ataovy amin'ny anarany Jesosy Tompo zany. Mivavaka sika amin'ny alalany moa eto dika teny ialako tsiny aminareo zanakavazaha dia hoe à travers zay ny dikany teny grika eo dia à travers fa misy dikany koa hoe eo afovoany zany hoe ataovy miivo na zany hoe amin'ny alalan'i Jesosy mandingana tsy hoe mandingana fa tsy maintsy miampita eo amin'ny Jesosy ianao raha manao zavatra. Tsy maintsy miivo eo amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra izay ataontsika na vavaka io na asa io. Zay ny fampianarany soratra masina. Amintsika ny dia dia kianteny fa ny dia amin'ny teny grika dia milaza hoe miampita à travers na koa hoe ivo eo afovoany. Dikany faharoa ilay ivo fa voalohany dia ilay hoe miampita. Zay ilay anaovana hoe mpanalalana. Inona koa dia izay zany hoe tena tadidio mihitsy fa tsika tsy mitovy amin'ny mpivavaka rehetra fa ny vavaka ataontsika dia amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mitovy amin'ny mpanao raharaha rehetra na ny mpanompo rehetra sika ny mpanompo sampy fa ny fanompoana ataontsika dia fanompoana atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miivo eo amin'ny Jesosy Kristy. Aondray ary na koa ny azo ampiarana ny foto-kevitra teo fiainana ny filazantsara ny Kristy ohatra foto-kevitra faharoa ny Paoly misy an'ilay hoe mandrakariva
ohatrany teo ihany e ny fiainanao rehetra zany dia tena hoe fiainana ny filazantsara ny Kristy avokoa, mifamatotra amin'ny filazantsara ny Kristy voaombo maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsy miala mitokodiny eo foana ny fiainanao, mitokodiny eo amin'ny filazantsara ny Kristy. Ny filazana eto moa hoe filazantsara ny zanany. Dia ao amin'ny 5 anisan'ny fanehoan'ny Paoly an'izany ilay fiainam-bavaka, ny tsarony am-bavaka ny fiangonana tany Roma. Verina indray hoe na mbola tsy fantany akory azy dia fiainany mihitsy hoe mivavaka ho an'ny hafa izy, efa fiainana ny filazantsara zany. Azonareo ve fivavahana ho an'ny hafa dia efa fiainana ny filazantsara? Io azo fijaliana io dia manambara ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra sy fifandraisan'ny olona samy olona. Ianao raha mivavaka ho an'ny namanao dia efa fiainanao ny azo fijaliana zany. Zay tsy mora ianary tsy ho vita kozy ny sasany, indrindriny ny tenany ary tsy vita ny entiny eo anatrehan'ny tompo e. Ahoana moa ny azona antoka hitondrana ny hafa fa tsy vatry ny kamo ry havana ny vavaka. Io asa be io fa tsy hoe vavaka fa ny teny anankitelo dia mora vita, fa io tsy asan'ny olona kamo fa tena asa io. Fa i Paoly tena avatra. Raha mandinika ny epistiliny Paoly sika dia voatsipika ny mandrakarivo izany atao hoe fivavahany ho an'ny fiangonana hafa ary fangatahany vavaka avy amin'ny fiangonana mba ho azy koa. Dia iainy ny filazantsara tena mba hifampitondra tsara tsika. Iza hoe izany telefona. Mandroso indray sika. Na koa ny azo ampiarina n'ilay foto-kevitra teo. Asehory ny finoatsika mba ho betsaka no resy lahatra, mba hisy ampitondra fivavahana tahaka ny Paoly hiteny hoe tena relaza mihitsy ny finoanao ranona. Ianao tika hoe olona tena pino be mihitsy, tena henoko fa tena pino ianao. Tena hoe asehoy, aza menatra ny joro ny finoatsika mihitsy mba ho tahaka ny kristianina tany Roma sika ka ho relaza amin'ny finoana fa tsy ho laza ratsy no heno amintsika. Tena hoe olona matanjaka amin'ny finoana raha iny olona iny. Eo fifaliana ho an'ny mpitondra fivavahana ny mandre izany avy amin'ny vavan'ny hafa molaza mombanao. Ny fifampaherezana dia fiainan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy fotoana, tsy toerana na fiarahamonina hifampitsikirana fa hifampaherezana. Indrisa nefa indraindray dia ilay voalohany no mahavantana antsika. Manomboka amin'ny fitsikirana izay mijoro ery amin'ny alitara mitarika fampom-pivavahana. Tsy mba raisinao ilay fampaherezana na mivavaka ianao mba hampahery azy fa tsy mora ny eny makeo. Fa vao mitsatoka izy ny volondrianina koa dia nanino izao raha mba natao ohatran'izao fa tsy ohatran'izao. Tsy fiarahamonina hifampitsikirana ny fiangonana fa fiarahamonina hifampaherezana. Eny raha nahita lesoka tamin'ny namanao ianao, ampaherezo izy. Raha milatsaka ny finoan'ny namanao, ampaherezo izy. Toerana fiarahamonina hifampaherezana ny fiangonana. Neny Paoly araka ny voalaza eo amin'ny 5 sy ny 120 sady ny vavaka izy no mivonina hampahery ny kristianina tany Roma. Ny firaisan-kina sy ny fifankatsiavana dia olazaina amintsika indray ve fa tokony ho taratra aty amin'ny fiangonana fa ny fiangonana dia toeran'ny fifankatiavana, fifanohanana, fifanampiana, fifanomezan-tanana, firaisan-kina fa tsy toeran'ny ady lasy sy ny fitsitokotokoana. Apetrao zany ny maridrefo hoe tena fiangonana ve ilay fiangonana? Raha toka tazanao ny firaisan-kina na misy ady ao
tena fiangonana ve ianao raha miady amin'ny olona anankiray eo amin'ilay fiangonana tsy fiangonana zany fa ny fiangonana dia toerana anamarian'ny mpiarabelona ny firaisan-kina indrizy moa fa maratra ny fiangonana indraindray dia maninona fifandonana no hita aseho eny amin'ny fampitam-baovao samihafa ary zany tena mamenatra fa raha ny fiainan'ny Paoly apôstôly sy ny fitondrany fiangonana dia manamarika indrindra ny firaisan-kina sy ny fiombonana ny fiangonana dia atombo eo amintsika zany tena aseho mihitsy fa fiangonana ianao tsy manana olana ara-piarahamonina naminizana amin'izy manomboka ny ao an-tokantranonao ao amin'ny mpifanila-bodirindrina aty amin'ny mpiara-mivavaka indrindra olona tsy maraorao ara-piarahamonina ianao olon'ny firaisan-kina ianao olon'ny fihavanana ianao tahaka ny Paoly izay tena maneho fo miombona amin'ny kristianina tany Roma. Dia izay indray ny fotoanantsika tamin'ity maraina ity hivavaka isika. Tompo dia misaotra anao izahay noho ny fotoana sarobidy nomenao anay teto indray hifampizarana. Misaotra ny amin'ny teny mampiorina finoana manavao anay amin'ny firaisan-kina ny fampaherezana ary ahatakaranay fa ianao Jesosy Kristy no hanym-panalalana amin'Andriamanitra iray. Aoreny tsara amin'ny finoana izahay mba ho figagana amin'ny mpiarabelona aminay ary ho fiderana sy fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Indreo tompo ny fiainanay izay tsisy miafina aminao, ny ara-panahinay, ny ara-pahasalamanay, ny ara-ankonanay, ny ara-kasta fivelomana ary indreo koa ny fandaharam-potoananay ny amin'ity tontolo andro ity ankininay mba ho tantaninao, ho tanteraka araka ny sitraponao, ho fanehoanay finoana sy ho fijoroanay vavolombelon'ny fitiavanao, fa tsaronay ny manodidina anay, ankonana ray aman-dreny, ray tapo, ny zanaka, ny vady, akekeza izy ireny. Naizanaiza misy azy tompo dia didino ny famindramponao, vangio amin'ny fahasoavanao dia hiaro azy ireny koa ianao. Anampina anay amin'ny zavatra rehetra na ianao tahaka izay nambinanao ny fanahinay ihany. Dia farananay izany vavaka izany amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, mba masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay aniony ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo, ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo hatramin'izao sy ho mandrakizay, mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.